Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika tratran'izao fotoana fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Fianarana tenin'Andriamanitra. Hiara hivavaka isika. Andriamanitra ray ny tsara indrindra any an-danitro, ray zanaka fanahy masina, mipetraka eo amin'ny fisafiandrianana. Ihany kokoa fa ny loholo 420. Anaova ny zava-mananana efatra irandro manala amin'ny masina, masina, masina ilay Tompoandriamanitra ilay taloha ankehitriny aro avy. Saotra dera laza ery aza voninahitra, ary fakasitrana tamin'ny teraka atolotra ianao. Ny amin'izao tombotsoa tsy manam-paharoa homenao anay izao, hifandray aminao amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fianarana soratra masina. Manantena sy mily izahay fa ny finanao masina hamenao anay, ary tahadalina mandrakariva ho amin'ny marina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohatenintsika androany dia ny batisa ara-pilazantsara. Ny batisa ara-pilazantsara. Voalohany, ahoana moa no fanaovana batisa ara-pilazantsara? Manahoana ny fanaovana batisa ara-pilazantsara? Faharoa, evidalina finoson'ny batisa. Evidalina finoson'ny batisa. Fahatelo, fepetra melon'ny batisa. Inona ny fepetra melon'ny batisa? Ary fahaefatra, fahasoavana. Fahasoavana azo avy amin'ny batisa. Ohatrany zany zotran'ny fotoanantsika amin'izao fiarah-mianatra amin'ny baiboly izao. Fiarah-mianatra koa dia manantena anareo zany hamaky ny teny voambara, hanambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny voambara ao amin'ny soratra masina. Misy baiky ny tompo, ary zay baiky ny tompo zay manao hoe: koa mandehana atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Zany baikin'i Jesosy Kristy, mandehana atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary raha ny teny hoe manao batisa zany, raha ny teny hoe manao batisa dia avy amin'ny teny grika hoe batizainy. Batizainy. Na manatsoboka, manatsoboka, na mandetika ao anaty rano no heviny. Manao batisa, batizaina, manatsoboka, mandetika ao anaty rano. Zay tiara ny tapany voalohany. Ahoana no fomba fanaovana batisa ara-pilazantsara? Voalohany, ny batisa dia batisa asitrika, arak'ilay hoe batizainy, manatsoboka, mandetika ao anaty rano. Mateo 7:1-10. Mateo 7:1-10. Mba misy ary mamaky azafady? Ary raha vao natao batisa Jesosy, dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy. Ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Tao anaty rano Jesosy, dia nivoaka avy eo anaty rano. Ary ny tena tokony mariatsika mazava tsara io amin'ny toko sy andininy io zany dia eo amin'ny 7:10. Vakiny Mateo 7:7. Azafady. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe:
inty no zanako malalako izay sitrako. Nakasitran'Andriamanitra rehefa natao batisa Jesosy, nakasitran'Andriamanitra, ity no zanako malalako izay sitrako. Takan'izany keo no fomba nanaovana batisa n'ilay tantara Etopiana. Asa apôstôly toko fahavalo, asa apôstôly toko fahavalo nefa 4:30 ka hatramin'ny 5 fa 7:30. Asa apôstôly toko fahavalo 4:40 ka hatramin'ny 5 fa 7:30. Vakindray azafady. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano. Ary hoy ilay tandapa, indro rano, ka inona moa no misaka anahy tsy atao batisa? Dia hoy Filipo, raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany. Ary namaly izy ka nanao hoe, mino aho fa Kristy no zanak'Andriamanitra. Dia nasainy najanona ny kalesy, ary izy roa lahy, dia Filipo sy ilay tandapa, nidina ho eo amin'ny rano dia nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy, dia nentiny fanahy Tompo Filipo, ka tsy hita n'ilay tandapa intsony, fa nandeha tamin'ny alehany izy sady nifaly. Nidina tao anaty rano, dia rehefa avy eo niakatra avy anaty rano rehefa nanao batisa an'ilay tandapa. Zay zany ny batisa ara-baiboly, zay ny batisa ara-pilazantsara. Eny azy, andehanay vakitsika Efesiana 4:5. Efesiana 4:5. Iray ny batisa ara-pilazantsara. Iray, fa tsy anakiroa, anankitelo, anakefatra, anakidimy, iray ihany. Efesiana 4:5. Vakindray ary azafady. Iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Tsy tokony tsy hoe batisa karazany firy, karazany roa na karazany telo, fa iray. Eny azy, Korintana 1:12-13. Korintana 1:12-13. Fanahy iray ihany no hanaovana batisa. Fanahy iray ihany no hanaovana batisa. Korintana 1:12-13. Fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy, na jentilisy, na andevy, na tsy andevy, ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Mazava dia mazava zany teny ny soloramasina izany. Na iza dia fanahy iray ihany no hanaovana batisa. Hita amin'ny hevitra faharoa indray isika, evidalina fonosin'ny batisa. Evidalina fonosin'ny batisa. Andeha ary vakitsika ny Romana 9:3-5. Romana 9:3-5. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nanangarana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Amen. Mahafinaritra ane zany e. Tahaka na nahafatesany Kristy, nandevenana azy, ary nitsanganany tamin'ny maty. Sahala am'izany ny olona izay atao batisa. Nanina moa Kristy? Maty. Noho ny fahotana ataotsika. Tsy noho ny fahotany, noho ny fahotana ataotsika. Fa itsika kosa dia maty, isika maty nioto ao amintsika, dia nalevina, dia nitsangana indray miaraka amin'ny Kristy. Korintana faharoa 5:7-10. Korintana faharoa 5:7-10. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha,
indreo efa tonga vaovao ireo. Fahateraham-baovao, lasa olom-baovao miaraka amin'ny Kristy ny olona izay atao batisa. Zao no toko atelo ny fadimy. Zao no toko atelo ny fadimy ao no soratra masina. Zao no toko atelo ny fadimy ao no soratra masina. Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Fahateraham-baovao ateraka avy eo anaty rano, ateraka ny fanahy koa, ateraky ny rano sy ny fanahy. Dia mazava ho azy zany fa mitsofoka ao anaty rano, dia ajoboka ao anaty rano, dia mivoaka avy ao lasa olom-baovao miaraka amin'ny Kristy. Timoty voalohany toko fahaenina ny faharoa ambin'ny folo. Timoty voalohany toko fahaenina ny faharoa ambin'ny folo. Inona koa ny hevi-dala fonosiny batisa? Miadia ny ady tsara ny finoana, hazoa ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro. Fanekena eo mason'ny vavolombelona maro. Fanekena atao ampahabe maso, fanekena amin'Andriamanitra, fanekena amin'ny fiangonana, fa hiaraka amin'Andriamanitra. Eny ary, zay ny anjaran'ny olona eo amin'ny Baiboly, eo amin'ny fanekena. Ny anjaran'ny eo amin'ny fanekena dia ho jerentsika. Ny anjaran'ny olona eo amin'ilay fanekena. Korintana faharoa toko fahaenina. Andiny fafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo. Korintana faharoa toko fahaenina. Andiny fafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo. Ahoana ozy? Koa mivoaha eo aminy ianareo ka misaraha aminy hoy Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izaho handray anareo. Ary horainareo aho, ary anareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy Jehova tsy toa. Rehefa atao batisa zany ny olona iray, dia mivoaka avy amin'izao tontolo izao, mivoaka avy amin'izao tontolo izao, ary miaraka tanteraka amin'Andriamanitra. Zao no toko atelo ny fadimy, somary avetsika any amin'ny indray. Zao no toko atelo ny fadimy. Zao no toko atelo ny fadimy. Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona iray izay atao batisa. Tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona izay atao batisa. Kolosiana toko fahatelo andininy voalohany. Kolosiana toko fahatelo andininy voalohany. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin'ny toerany Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Rehefa atao batisa ny olona iray ka vita batisa, nateraka ny rano, nateraka ny fanahy, dia mikatsaka ny zavatra any ambony, ny any an-danitra, ny any amin'Andriamanitra, manjary mikatsaka ny zavatra any ambony. Inona kosa ny anjaran'Andriamanitra? Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Eo amin'izany fanekena izany, hevi-dala fonosiny Baiboly hoe fanekena. Korintana faharoa toko fahaenina ny fafito ambin'ny folo. Korintana faharoa toko fahaenina ny fafito ambin'ny folo. Koa mivoaha eo aminy ianareo ka misaraha aminy hoy Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izaho handray anareo. Mandray antsika ho zanana Andriamanitra. Rehefa manaiky atao batisa isika ka vita batisa, dia mandray antsika ho zanany Andriamanitra.
fa ny verimbely toko sy dindimo a petera voalohany toko voalohany dimy faharoa petera voalohany toko voalohany dimy faharoa ahoana indray ozy araka ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinany fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazany rany Jesosy Kristy hampitomboina ho anareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ampitombona ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana rehefa atao batisa vita batisa ny olona iray ampitombona mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana. Petera faharoa toko voalohany dimy faefatra petera faharoa toko voalohany dimy faefatra Ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra mba ho tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa nandositra ny fahalotona izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Lasa mpiray fomba amin'Andriamanitra, participant de la nature divine, participant de la nature divine, lasa mpiray fomba amin'Andriamanitra rehefa atao batisa ka vita batisa ny olona. Efesaina toko faharoa dimy fahaenina Efesaina toko faharoa dimy fahaenina Ary niara-natsangana isika ka niara-napetrana any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahafinaritra ane zany revana. Ny olona izay vita batisa zany dia apetraka Andriamanitra any an-danitra ny fisainana, ny fieritreretana, ny fo ny sainam-panahy. Zay ary ny fizana faharoa finosina ny zavatra hevi-dalina finosin'ny atao hoe batisa. Fahatelo, fepetra mialohan'ny batisa. Fepetra mialohan'ny batisa. Mateo 7:9. Ina le fepetra voalohany. Mateo 7:9. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ampianarina soratra masina. Tsy tonga dia atao batisa fotsiny amin'izao, zay ny tsy eritreretantsika hoe mety ve zany manao batisa zazakely. Ampianarina aloha, mianatra, mahafantatra ny soratra masina. Zay zany fepetra voalohany. Faharoa, Jakoba toko faharoa dimy sivy ambin'ny folo faharoapolo. Jakoba toko faharoa dimy sivy ambin'ny folo faharoapolo. Jakoba toko faharoa dimy sivy ambin'ny folo faharoapolo a manamafy ny ao marika toko 9:4 ka zay vakitsika voalohany zany na marika 9:4 na Jakoba toko faharoa dimy sivy ambin'ny folo faharoapolo. Marika toko 9:4 izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no hoeloina. Tsy maintsy mino dia zavatra ampianarina, mino ny fisian'Andriamanitra, mino ny sitrapon'Andriamanitra. Dia vakindray le Jakoba toko faharoa dimy sivy ambin'ny folo faharoapolo. Jakoba toko faharoa dimy sivy ambin'ny folo faharoapolo. Ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, ho atsara izany ataonao izany. Ny demonia koa mba mino izany ka dia mangovitra. Moa tsy fantatrao va ry olom-poana fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa? Lay hoe mino zany misy hevi-dalina lalina be, fa tsy hoe mino Andriamanitra fotsiny aho, mino ny Baiboly fotsiny aho, mino an'izao fotsiny aho, fa tena arahana fankatoavana, arahana fiainana ny zavatra izay nianarana ilay finoana misy asa hoy ny apôstôly Jakoba. Ina koa fepetra mialohan'ny batisa. Mateo toko 7:1. Mateo toko 7:1.
Ka nataony batisa tao amin'ny Jordan ireny rehefa niaiky ny fahotany. Miaiky ny fahotana, miaiky fa meloka, miaiky fa tsy mpanao sitrapon'Andriamanitra. Zay ny olona izay tokony handalo amin'ny batisa. Asa apôstôly toko 2:7-telopolo sy 8:telopolo. Asa apôstôly toko 2:7-telopolo, 8:telopolo. Vakindray ary. Zany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe: ry rahalahy, inona no ataonay? Ary Petera tamin'ny mibeba, ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo, ary anareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Mibeba dia miaiky fahotana, dia handray famelan-keloka, dia handray fanomezana, dia ny fanahy masina. Asa apôstôly toko 7:9-10. Zay le fianarana sotra masina zay, matipatika baiboly. Asa apôstôly toko 7:9-10. Ahoana ozy? Koa mibeba ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Mibeba, mibeba, miverena amin'Andriamanitra, hamonona ny fahotanareo. Matio toko 7:13-15. Matio toko 7:13-15 dia asa apôstôly toko 8:9-13. Fianarana baiboly, matibadika ten'Andriamanitra, ary mamaky toko sidiny marobe. Matio toko 7:13-15. Asa apôstôly toko 8:9-13. Matio toko 7:13-15. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galili ka tonga teo amoron'ny Jordana, dia nanatona ny Jaona izy mba hataony batisa. Fa Jaona nanda azy ka nanao hoe: izao no tokony hataonao batisa, ka ianao indray va no mankaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe: enkeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia nekeny izy. Fanoloran-tena hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Le fanao batisa zany dia fanoloran-tena tanteraka mba aneo ny fanoloran-tena tanteraka. Asa apôstôly toko 8:9-telopolo. Asa apôstôly toko 8:9-telopolo. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano, ary hoy ilay tandapa: indro rano, ka inona moa no misakana tsy atao batisa? Manolo tena tanteraka. Ino rano? Inona moa no misakana tsy atao batisa? Zay nataon'ilay tandapa rehefa niaina ary nanaraka fampianarana teo izy. Indro rano na misakana tsy atao batisa ozy? Dia natao batisa. Zay zany ny fizana fahatelo fepetra meloan'ny batisa. Ampianarina sotra masina, mino ary matanteraka izay nianarana, mibebaka meky fahotana ary manolo tena tanteraka. Faefatra farany, fahasoavana azo amin'ny batisa. Fahasoavana azo avy amin'ny batisa. Rehefa atao batisa ny olona iray ka vita batisa, inona fahasoavana raisiny? Lioka toko 7:1-3. Lioka toko 7:1-3. Jaona 1:1-7. Jaona 1:1-7. Lioka toko 7:1-7. Ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy, nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Inona fahasoavana azo avy amin'ny batisa? Famelan-keloka. Famelan-keloka. Jaona 1:1-7.
Zao ny voalohany voalohany fasimy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Asa apostôly toko faharoa andiny favalo amby telopolo. Asa apostôly toko faharoa andiny favalo amby telopolo. Mateo toko fahatelo andiny faha enina ambin'ny folo. Verimbena matetika moa le toko sy andiny. Asa apostôly toko faharoa andiny favalo amby telopolo. Roa Petera taminy mibebaha ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo ary anareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Rehefa ho vela eloka zany isika satria manaiky atao batisa ary ho vita batisa dia mandray ny fanahy masina. Mateo toko fahatelo andiny faha enina ambin'ny folo. Mateo toko fahatelo andiny faha enina ambin'ny folo. Ahoana ozy? Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy. Ary indro nisokatra tamin'ny lanitra ary hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Rehefa natao batisa Jesosy dia nandray fanahy masina, feno fanahy masina. Zay manaiky atao batisa koa zany ary vita batisa dia mandray ny fanahy masina. Galatiana toko fahatelo fito amby roapolo. Ina koa ny fahasoavana azo avy amin'ny batisa. Galatiana toko fahatelo andiny faha fito amby roapolo. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Mitafy an'i Kristy. Tsy isika tsoa zany no tokony ho hita. Tsy isika tsoa zany no tokony handehandeha tseroa. Tsy isika tsoa zany no manao zao asa sy ny sisa fa Kristy. Mitafy an'i Kristy. Ny fahamarina an'i Kristy. Ny fahamendreny an'i Kristy. No tafian'izay atao batisa ka vita batisa. Petera voalohany toko fahatelo andiny faha raiky amby roapolo. Petera voalohany toko fahatelo andiny faha raiky amby roapolo. Ina koa ny fahasoavana azo avy amin'ny batisa? Izay mamonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa izay tena n'io tandindiny io, tsy ny fanesorana ny fahalitoany nofo anefa fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny itsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Mandray ny famonjena. Zay misy atao batisa no vonjena. Zay manaiky atao batisa ka vita batisa dia mandray ny famonjena. Zany hoe ao am-po, ao an-tsaina, eo amin'ny fanahy, eo amin'ny tena manontota famonjena ny raisina noho ny sitrapon'Andriamanitra izany. Sitrapon'Andriamanitra. Galatiana toko fahatelo andiny faha sivy amby roapolo. Galatiana toko fahatelo andiny faha sivy amby roapolo. Ahoana ozy? Fa raha an'i Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Mandray ny famonjena. Mandova ilay teny fikasana nomen'Andriamanitra Abrahama. Mandova ny fiainana mandrakizay. Zao ny voalohany toko fahadimy andiny ny fahaefatra sy fahadimy. Zao ny voalohany toko fahadimy andiny fahaefatra sy fahadimy. Inona koa ny fahasoavana azo avy amin'ny batisa? Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra, izy ilay avy tamin'ny rano sy rà dia Jesosy Kristy, tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà, ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy ny fahamarinana. Manizingizina ny zavatra hitantsika hatramin'izay zany io. Tsy maintsy atao batisa amin'ny rano sy ny fanahy. Ary
tsy maintsy mahazo ny fandresena an'izao tontolo zao. Rehefa tena natao batisa ka vita batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Zay ary ny amin'ity batisa ara-pilazantsara ity. Koa izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino kosa no hoelohana. Ary ankehitriny, inona no mampijanona anao mitsangana, miantsoa ny anarana, ary ako atao batisa ianao, ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Fakitsika ny azabato toko 12:40, azabato toko 12:40, azabato toko 12:40, ahoana ozy? Azabato toko 12:40. Ary ankehitriny, inona mampijanona anao mitsangana, miantsoa ny anarany, ary aoka atao batisa ianao, ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Zany no antso atao amin'ireo izay tsy mbola vita batisa, ka batisa asitrika, batisa ajibika ao anaty rano, ary batisa salanova batisa an' Jesosy, salanova batisa an'ilay tandapa. Ny batisa dia batisa iray ihany, fa tsy anankiroa na anankitelo na anankefatra. Ny batisa dia fanahy iray ihany nanaovana batisa. Ny hevi-dala fosin'ilay batisa dia fahafatesana, fandevenana ary fitsanganana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Fahateraham-baovao, fanekena eo anatrehany vava olombelona maro. Ny anjaran'ilo amin'izany fanekena zany zao, manaiky ny antso ary misaraka tanteraka amin'izao tontolo zao, lasa tonga ankonan'Andriamanitra, mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary mikatsaka ny zavatra any ambony. Ny anjaran'Andriamanitra kosa dia zao, mandray ho zanany izay atao batisa, mampitombo azy eo amin'ny lafiny ara-panahy indrindra, mahatonga azy ho mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra, participant de la nature divine, ary indrindra apetrany any an-danitra. Ny fepetra melomny batisa dia ampianarina soratra masina, de mino manatanteraka izay nianarana, mibebaka, miaiky fahotana, manolo tena tanteraka ho amin'ny tompo. Ary farany, fahasoavana avy amin'ny batisa, famelan-keloka, fandraisana Fanahy Masina, fitafinan' Jesosy Kristy, famonjena ary fandresena an'izao tontolo zao. Ny rariana dia anaiky mba ho atao batisa, ka ho vita batisa ara-pilazantsara ny olona rehetra. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra, Ray ny tsara indrindra any an-danitra, Ray Zanaka sy Fanahy Masina, misaotra anao zahay ny amin'izany fampianarana baiboly, fiaraha-mianatra baiboly, nahitana ireo toko sy andiny maro be, indrindra miresaka amin'ity batisa ara-pilazantsara ity. Tonga ao aminay tsirairay avy ny antso, koa aoka hanaiky ny antso izahay, ka hibebaka, hiaiky ny fahotanay, handray ny fanomezana dia ny Fanahy Masina, ary ho faly miaraka aminao, ary indrindra hiaraka andova amin'ny fiainana mandrakizay miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia faly misaotra rehetra ny amin'izay fiaraha-mianatra ten'Andriamanitra izay, enganye mba hanaiko atao batisa isika rehetra, ary ho vita batisa ara-pilazantsara, iray ihany ny batisa,
ary fanahy iray ihany nanaovana batisa koa dia ho tanteraka amintsika rehetra izany. Amen.